Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko de raina ny tompo fa noho ny fahasoavany lehibe dia afaka mandre an'izao afatra entiko zao indray ianao. Ho manokana dia mino ary tena mino be mihitsy aho fa avy amin'ny tompo, avy amin'Andriamanitra ty afatra androany natao ho anareo mpanaraka ny fandarana ity. Tsarovy tsara riavana fa tsy kisendrasendra aminao zany. Ao am' Jesosy matsy tsy misy zavatra kisendrasendra na tonga na hoe tongatonga ho azy fotsiny am'izao. Fa nataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho amin'ny tanjony avokoa. Androany zao matoa ianao afaka mandre an'izao afatra entiko zao satria misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra ho tanterahana eo aminao. De hoy aho hoe raiso fa izao no fotoanan'Andriamanitra, fotoana voatokan'Andriamanitra ho anao, anomezan'Andriamanitra fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanao. Anome ohatra iray ho anao, ho anareo zay mahita sy mandray ny tenako am'izao fotoana zao. Ohatra iray ity sady fijoroana vavolombelona. Tantarana vehivavy anankiray zay nalemy nandritry ny 4 taona no tantaraiko aminao. Nalemy tsy afaka nitsangana ity ramatoa ity tam'izany. Fa saingy afaka mandato kosa izy rehefa misy zavatra tiany ho atao. Araky ny teniny rehefa nresaka tamiko izy. Ndray ariva sendra mba nanokatra radio izy tam'izany. Tsy napozina fa nitoroteniko mikasany amin'ny fanasitranana sy ny fanafahana no enony tam'izay fotoana zay. Teo anio ihany, tao anaty fotoana nandrenesana an'ilay toroteny nataoko, de nino izy fa ho sitrana. Ary tao anaty ny etaeta hoe mba te ahita an'izao mpanompon'Andriamanitra zao aho, mba te ho tonga any am'izao fiangonana misy an'izao mpanompon'Andriamanitra izao aho. Araky ny teny ihany, vo vita ny toroteny sy ny vavaka dia sitrana avy hatrany izy. Hainao hoe vo vita ny toroteny sy ny vavaka de enino sitrana avy hatrany izy. Ary afaka nitsangana teony eo ihany fa saingy tamin'io fotoana io nitsangana fa mbola nampiasa tehana. Fa hatram'izay izy na mampiasa tehana ary de tsy vitana. Ny aladin'iny ihany de efa tonga namonjy ny fotoam-pivavahana zay nataonay fiangonana RHEFI Androndrakely izy niaraka tamin'ny vadiny. Ary am'izao fotoana zao olona efa sitrana soma tsara izy, tena sitrana, sady efa nanapa-kevitra ny roso tamin'ny batisan-drano nasitrika izy mivady. Ka ny antony ny tantaraiko zany, ny antony ny tantaraiko ny mikasika an'izany vehivavy zany aminareo de ity: tsy misy zavatra kisendrasendra zany tompoko ao am' Jesosy. Fa nataon'Andriamanitra nandre ny toroteny nataoko ity ramatoa ty, ahafahan'Andriamanitra mamonjy azy sy manasitrana azy. Efa ela be no toroteny tamin'ny alalan'io radio io, fa tsy nandre mihitsy izy, tsy naheno mihitsy izy. Fa tamin'io andrio, araky ny teniny hoe sendra nanokatra radio aho de tojo ny toroteninao. Nataon'Andriamanitra zany le izy satria zay no fotoanan'Andriamanitra amonjena sy anasitranana azy. Ka hoy aho hoe mino ary matoky aho fa zao no fotoanan'Andriamanitra amonjenanao, anasitranana anao ary anafana anao raha ohatra ka marary anao. Na fotoanan'Andriamanitra ihany koa anafana anao malonandreo olana amin'ny karazany zay tsapanao hoe mafy be eo amin'ny fiainanao ary tena matokanao mamoy fo mihitsy.
tsoroko aminareo amafisika le teniko hoe tsy misy kisendrasendra ho iao ao am Jesosy. Ivavaka ho anareo ao amin'ny famaranana an'izao fandarana izao, mba amindra fo aminareo Andriamanitra, mba hiasa aminareo Andriamanitra, ka ho vonjeny arabaky teny anareo, ho sitraniny anareo zay marary, ary ho vahany ny olana misy eo amin'ny fiainanareo zany. No zany dia mitaonanareo rehetra zay marary eo, satria resaka aminareo mikasika ny hafanasitranana maty ao androany, de mitaonanareo rehetra zay marary ao, na inona ny aretina mahazo anao am'izao fotoana zao, na manao ahoana sy manao ahoana ny fisehony na ny herina, na ihany ko hoe voaingana lay aretina, na ihany ko hoe efa ela be no teo aminao lay aretina, mitaonanareo rehetra ao ny ino fa izao ny fotoanan'Andriamanitra amonjenanao, anasitranananao ary anafahana anao manoloana ny aretina na ny olana hafa zay ny anjady teo aminao hatram'izay. Mitaonanareo rehetra ihany koa ao ny ino fa amin'ny alalan'izao toritena ataoko ho anareo androany zao dia hiasa tokoa ny herin'Andriamanitra, hiasa amin'ny fomba mahagaga, hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainao, engany ka ho tsapanao ny famarinana zany eo aminao manokana. Ka nitsodrana ataoko zany de zao, engany ka ho takany namonjen'Andriamanitra, nanasitranan'Andriamanitra, nanafan'Andriamanitra an'ilay vehivavy, an'ilay ramatoa zay nalemy nandritry ny efa taona, kanefa teonyeo de sitrana rehefa nandreny toriteny nataoko. Engany ka ho taky zany no ataon'Andriamanitra ho anao androany. Ary engany ka amin'ny alalan'izao toriteny sy vavaka ataoko zao no amonjen'Andriamanitra anao, anasitranan'Andriamanitra anao, anafan'Andriamanitra anao ihany koa. Raha ny voalazan'ny Baiboly moa no jerena de manamafy aminareo ao fa nirahan'Andriamanitra ray Jesosy Kristy zanany mba amonjy sy anasitrana ary anafaka ny olona zay marary. Anisany mission Jesosy ny amonjy sy anasitrana an'ireo olona zay marary na reo olona zay azo ny aretina vokatry ny famisaviana na vokatry ny asina devoly. Ahoana ao Baiboly mazava ny voasoratra asin'ny apôstôly toko 7:7 teo zao voasoratra hoe zay no soran'Andriamanitra tamin'ny faray masa sy ny hery sady nandehandehananao soa sy nasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary raha ohatra ka mandinika ny voalazan'ny Baiboly ianao, indrindra fa ny voalazan'ny bokin'ny Marka, Matio, Marka, Lioka, Jaune, dia mahita ianao fa ny akamaroan'ny asa nahasogadiny Jesosy tamin'ny fotoan'andro nandalovany tety ambony tany dia ny fanasitranana ny marary ary ny fanafahana an'ireo olona zay azo ny herin'ny fanaratsy. Ary zay asa fanasitranana sy fanafahana izay dia mbola nitohizany Jesosy tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany. Marina fa efa tsy tety ambony tany intsony izy, fa efa natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty ary nampiakarin'Andriamanitra ho any an-danitra, fa le asa fanasitranana sy le asa fanafahana de mbola nitohizany hatrany hatrany. Maro be mihitsy reo tantara ao anatin'ny Baiboly, ao amin'ny bokin'ny asin'ny apôstôly no milaza fa nanasitrana Jesosy ary nanafaka ny olona zay azo ny herin'ny faneratsy. Satria tsy miova izy, tsy miova Jesosy, tsy miova izy omaly Seigneur mandrakizay, tsy miova ny teniny, tsy miova ny programany, de mbola nataony zany asa fanasitranana sy fanafany zany hatram'izao. Zany no antony natokan'ilay ramatoa nalemy nandritry ny efa taona nahazo fanasitranana, nahazo fanasitranana teony eo rehefa nino ary rehefa nangetaheta ny ho afaka amin'ny zavatra manjo azy. Ny fanontaniana mipetraka angamba de izao: ahoana no atao
atonga anao zay marary raha ohatra ka marary anao am'izao fotoana zao zay mandre ahoana anao tao mba tonga anao zay marary mba hositrana tokoa zany hoe mba hositraniny jesosy takany nanasitranany an'le raha matoa nalemina nitrin'ny fotoana zay no tantaraiko taminareo teo voalohany am'zany ilaina ianao mino ary manaiky fa mpamonjy jesosy mpanasitrana jesosy ary mpanafaka jesosy ilaina ianao hoy ao mino sy manaiky fa izany tokoa jesosy lay zanaka laha-tokan'andriamanitra zay fa nomen'andriamanitra atsika zanak'olombelona ary lay voalaza ny baiboly hoe maty teo ambony azo fijaliana nalevina ary natsagnan'andriamanitra tamin'ny maty de nampiakariny ho any an-danitra aza vaiko aminareo fa tsy afaka manao na inona amin'ny olona tsy mino sy tsy manaiky fa mpamonjy sy mpanasitrana ary mpanafaka jesosy tsy afaka manao na inona amin'ny olona tahaka zany izy zany no antony tenin'andriamanitra ao bokyny hebreo 2:15 toy zao mivoasoratra fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'andriamanitra fa zay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay rehetra mitady azy amafisiko zany le fanazavana hoe rehefa tsy ao aminao le finoana ary le fanekena fa mpamonjy jesosy mpanasitrana jesosy mpanafaka jesosy dia tsy misy azon'andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao fa matoa vonjeny ihany ny olona anakiray matoa vonjeny ihany hoe sitraniny ihany na hoe afany ihany ny olona anakiray ka rehefa olona tsy mino olona tsy resy latra ny amy jesosy akory dia misy antony ao andriamanitra irery any malala ny antony zany rehetrarehetra izany averiko ndray zany lay teniko ilaina ianao mino sy manaiky fa mpamonjy jesosy mpanasitrana jesosy ary mpanafaka jesosy ohatra iray ty tantaraiko aminareo ity ohatra anakiray izy ity ao amin'liko 7 ao 1:2 ka hatramin'ny 5 anga matsovakitsika le teny ahitana tantarana lehilahy maromaro 10 izy reto de tantarany baiboly hoe boka izy 10 de ny olona boka mo natokamonina de fa ela reto boka 10 reto no nandre nilazany jesosy hoe zany jesosy zany de mahay manasitrana ny marary mahay manafaka ny olona zay voakejany aretina mavoavonjy olona manoloana ny olana zay mahazo azy efa ela reto boka 10 reto no nandreany jesosy nandre nilazany jesosy fa saingy tsy tafoana tamin'i jesosy mihitsy izy ndray andro tsy naposina tazany tapoka jesosy zay le mahatonga amy teny hoe tsisy kisendrasendra zany ao amin'andriamanitra tsisy fifandrifinjavatra zany ao amin'andriamanitra fa zay le fotoanan'andriamanitra zay le fotoanan'andriamanitra ho andreto boka 10 reto zay fatramin'ny ela no nino fa jesosy no mpamonjy jesosy no mpanasitrana jesosy no mpanafaka de teny lavitra teny izy 10 no niantsoantso nagataka famindrapo nagataka famelan-keloka nagataka fanasitranana nagataka fanafahana de rehefa zay ny fangatahana de ho jesosy mandehana misy eo any ampisorona raha tokony ho izy olona efa fatitra eo boka reto olo reto tsy tokony hirana ho any ampisorona itsony kanefa de zay ny teny jesosy mandehana misy eo any ampisorona de ny profa tena tao amin'ny reto 10 reto ny finoana sy ny fanekena fa mpamonjy jesosy mpanasitrana jesosy mpanafaka jesosy de tsy salasala mihitsy izy 10 tsy niady hevitra mihitsy izy 10 hoe ahoana anao tao tsy nanatona atsika akory izy tsy nilaza fanasitranana antsika akory izy fa hoe mandehana miseho ampisorona de mety ve zany de tokony ho any tokoa ve tsika tsy niady hevitra tahaka zany mihitsy reto 10 reto fa raha vo nandre ny teny jesosy izy hoe mandehana miseho ampisorona de lasa vetrany izy 10 nakany amin'ny mpisorona ny zotra ho any ampisorona
de ambarany teny Andriamanitra fa dia sitrana tena mpandianana izy fololahy, sitrana tena mpandianana. Zany hoe le finoana sy le fanekena fa Jesosy no mpamonjy, Jesosy no mpanasitrana, Jesosy no mpanafaka no natonga ny herin'Andriamanitra ny asa vetrany teo amin'izy fololahy ka nanafaka azy tamin'ny aretina boka. Ovakitsika vetivetaka many apahany ny am'le teny. Liko toko fa 7 andiny 1 Ara niakatra ho any Jerosalema Jesosy de nandeha namaky any Samaria sy Galily. Ara nitra tao amin'ny vohitra anankiray izy de nisy boka fololahy nifanena taminy zay nijanona teny lavitra eny. Ary izy reo niantso mafy ka nanao hoe ry Jesosy Tompo mandrafo aminay. Ary raha hitan'ireo de hoy izy taminy mandehana misy io ampisorona. Ary efa lasa izy reo de nadio tena mpandehanana. Mazava ny voasoratra, rehefa lasa izy reo dia nadio teny ampandehanana. Minsy matoky ihany koa aho fa efa natsitiko teo le teny fa tsy kisendrasendra na fifandrifinjavatra natonga andrety boka fololahy reo tafona tamin'i Jesosy. Fa zay ny fotoanan'Andriamanitra ho azy, zay le fotoanan'Andriamanitra ho azy. Ary zava-dehibe tamin'i Jesosy ny finoany zay efa nananana hatramin'ny ela hoe any andro, any fotoana raha tafaona amin'i Jesosy tsika de ho sitrana, ho afaka, ho voavonjy. De io tanteraka io rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra. De misy matoky ihany koa aho fa tao am'ty raha matoa zay efa no tantaraiko taminareo ity hoe nalemina ny afataona ny finoana fa ho sitrana izy tao anatin'ny fotoana nandrenesany torotezana ataoko. Ary enoko fa io mihitsy ny fotoanan'Andriamanitra amin'izay anazy matoa hoe voananokatra radio ao izy de ny toroteninao no hoeniko satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra amonjena azy, anasitrana azy mba ary anafana azy. Noho zany manamafy ihany aho hoe manana finoana fa mpamonjy Jesosy, mpanasitrana Jesosy, mpanafaka Jesosy. Mivavay ianao raha ohatra ka tsy mety tena mitombona zay finoana zay. Mivavay ianao ary lazao amin'Andriamanitra aoka hidina amiko fanenao masina mba ampahery ahy, mba nanako finoana fa mpamonjy Jesosy, mpanasitrana Jesosy ary mpanafaka Jesosy. Faharoa, mbola resaka finoana ihany izy ity. Raisy hoe androany no fotoanan'Andriamanitra amonjena anao. Dia anao zay mahita sy mandray ahy am'izao fotoana zao. Raisy ho eo fa androany no fotoanan'Andriamanitra anasitranany anao, anafahany anao. Azavaiko aminareo fa io Andriamanitra zay nahary lanitra sy ny tany io ange. Io Jesosy Kristy zay fa nataon'Andriamanitra sorona ho famonjena ty zao tontolo zao ity io dia manana fotoanany izy. Izy tsy lasa loha, izy tsy tara fa tena manana fotoanana. Ary ny rariko de hoe engane ka izao tokoa no fotoanan'Andriamanitra ho anao. Ao amin'ny matsaraky nefa nambarako reny tsy misy zavatra kisendrasendra zany, tsy misy zavatra kisendrasendra na tongatonga ho azy zany ao amin'ny tompo. Marina fa efa nandre matetika ny toroteny nataoko anao na tamin'ny alalan'ny radio na tamin'ny alalan'ny televiziona tahaka ny androany. Fa na izany azy dia ekeo amin'ny finoana fa androany no fotoanan'Andriamanitra voatokany amonjena anao, anasitranana anao ary anafahana anao. Anyme ohatra ato amin'ny asin'ny apôstôly toko 7 zao de misy lehilahy anankiray nalemy hatrany akibondreniny, nalemy efa amataonany maro. De araka ny voatantaran'ny baiboly de entiny havany ary apetraka eo mba vadiny tepoly ity lehilahy malemy ity, eo mba vadin'ilay atao hoe vavadin'ny tepoly, vavadiny tsara endrika, mba angataka fiantrano am'izay olona mandeha mivavaka ao am'le tepoly. Fa efa amataonany no mipetrany teo nangataka fiantrano. De amataonany ihany koa voaka miditra mivavaka, voaka miditra ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy mbola nisy ny vavaka ho azy zany. De amataona tahaka zany ihany koa no mivoaka miditra
ny mpanompony Jesosy Kristy na ny apôstôly Jesosy Kristy fa tsy mbola nisy ny vavaka ho azy zany. Fa tam'ty ndray mandeha ity kosa de tantarain'ny baiboly fa iny Petera sy Jaona de hiditra akao mikatra tempoly iny no vangen'Andriamanitra de niteny tamin'ilay lela-boka hoe mijere anay de nibanjina azy roa lahy satria nanantena azy zavatra taminy. Fa zao no teny Petera sy Jaona, tsy manana volamena na volafotsy omenanao zahay amin'ny anara Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana, sady niraisany tamin'ny tanany akavanany raha lehilahy sady nysotominy niaraka tam'izay de nisy herin'Andriamanitra ny asa tonga de natanjaka ny vatana, natanjaka ny kitikeliny, afaka nitsangana, afaka ny atsamotsamotra, afaka nitsambikibikina ary afaka niditra niara-niditra tamin'izy mirahalahy nakao akajy ny tempoly izy sady faly nonderan'Andriamanitra. De resaretsainy zany tantara zany, resaretsainy hoe manana ny fotoana tokoa ny tompoandriamanitra, manana fotoana tokoa ny tompoandriamanitra. Zany no antony mahatonga miteny aminareo hoe faharoa ekeo fa zao ny fotoanan'Andriamanitra ho anao raha marary anao, ho anao raha manana olana ianao, ho anao raha ohatra ka misy zavatra tsabanao hoe mila mampahory anao ka ilaina fanafahana. Fatelo, atao vitan'Andriamanitra fa olona tena nompo azy marina ianao ary tsy emotra tsy verin-dalana mihitsy. Rehefa tonga am' Jesosy anao dia asehoan'Andriamanitra hoe fara-pakevitra mandritry ny arim-pianako eto ambony tany anompo an' Jesosy anompo an' Jesosy ary tsy vadika am' Jesosy na ino atao vitan'Andriamanitra zany. Zao matsy misy karazan'olona filan-javatra fotsiny ihany no antony ivavahany sy anompony an'Andriamanitra. Koa raha ka rehefa tsy azony le zavatra no tadiava tamin'Andriamanitra, tsy tanteraka ny zavatra niriny de miala amin'Andriamanitra izy. Ary lazainy fa resaka be fotsiny hoe Andriamanitra mihaino vavaka, na hoe Andriamanitra mamaly vavaka, na hoe Andriamanitra manasitrana, na hoe Andriamanitra mamonjy, na hoe Andriamanitra manafaka. Ry havanao, ataon'Andriamanitra ahoana no amonjy, anasitrana, anafaka olona raha ohatra ka fantany tak zany hoe zany ty karazany ty olona, zany ty olona ity, zany ty vehivavy ity na zany ty lehilahy ity. Zay ny natonga ny teny hoe atao vitan'Andriamanitra fa tena anompo azy anao ary vonina ny anompo azy ary tsy emotra tsy verin-dalana mihitsy mandritry ny androm-piainanao rehetra. Ny olona sasany ray rehefa azony reny zavatra tadiaviny, le zavatra ny ilainy de nisy ny tsy hita intsony, tsy hita ao am' Jesosy intsony. Mampalelo nke ny fiaina tak zany rehefa namalaly ary tsy vitsy amin'ny olona no tak zany efa nahita olona be de be mihitsy za zao ny vavaka ho azy de sitrany izy, afaka izy, voavondry izy, fa nga hitanao nanompo an'Andriamanitra niaraka taminao ary tsy heny ny sofinao akory ary izy hoe nanompo an'Andriamanitra any fiangona rahavavy hafa, fa de azo ny lainy de lasa izy, azo ny tadiavana de lasa izy. Andriamanitra no malala hoe naninona no novonjen'Andriamanitra no ratak zany, na hoe nositranina, na hoe no afahana. Andriamanitra malala ny antony, tsy afaka hitsaran'Andriamanitra isika. Zany no antony mahatonga ny teny hoe atao vitan'Andriamanitra tompoko fa tena anompo azy marina ianao ary tsy vadika amin'ny mihitsy ianao. Ary efa tahaka ny fiainan'ny Joba, le voalaza amin'ny bokin'ny Joba ao, tsy zany matsy fa nataony Joba ho zava-dehibe mihitsy ny fanompona an'Andriamanitra. Fatany hoe Andriamanitra tsy maintsy tompona ary izy olombelona natao anompo an'Andriamanitra ka nahafapo na tsy nahafapo azy ny nataon'Andriamanitra taminy ny tao anatin'ny fony de hoe anompo an'Andriamanitra foana izy. Mafy nge zavatra nandalovan'ny Joba e, tsy zakany olombela lanjainy nge ny zavatra nanjoan'ny Joba e, fa tsy nivatika tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Ny azy ty zao ny anompo an'Andriamanitra foana, ny anompo an'Andriamanitra mandra-patapitra ny fofinainy. Mino aho fa raha tahaky zany ny fonao, ny zavatra hitan'Andriamanitra eo aminao de ho sitrany ianao androany, ho vonjeny ianao androany, ho afany ianao androany, hiditra tsetro ny fiainanao izy androany de anao zavatra lehibe sy magaga tsy takatry ny sainao.
manaraky zany a anisan'ny mampahery a de ity tsy ny tenatsika olombelona marary ihany akory no ositraniny androany tsy ny tenatsika olombelona hoe marary no ositraniny androany hoe marary ny kibonao na hoe marary ny lohanao na marary ny lamosinao na marary ny vatatenanao tsy zay ihany akory no ositraniny androany fa zay rehetra marary mikasy any amin'ny fiainanao mikasy any amin'ny fivelomanao mikasy any amin'ny asa taonao mikasy any amin'ny tokantranonao mikasy any amin'ny fanambadianao de ositran'Andriamanitra avokoa androany fotoana manokana natokan'Andriamanitra ho anao le izy matoka tamy tantaran'zany matsia mba tonga atsika tsy voafetra ny sainany hoe ny tenatsika maha-olombelona ihany nositraniny satria ao anatin'ny baiboly zao a de nisy teny nataon'Andriamanitra hoe raha miverina amiko ianareo miala amy ratsy fanaonareo nareo mitodika amiko ianareo dia amelaneloko areo aho ary ositraniko ny taniny anareo ositraniko ny taninareo tonga de avy amin'ny alala zay terizay zany no nafantarako hoe ty tany itianiko zany mety marary ka raha mety marary ny tany debe zany zavatra mety marary ny fiainanao mety marary fivelomanao mety marary ny asa taonao mety marary ny tokantranonao mety marary ny fanambadianao mety marary be zavatra mety marary eo aminao de mivaovao mafaly zany androany a de zao hoe tsy ny tenanao manokana zay marary ihany akory nositraniny androany fa hivavako anareo aho fa ny mombanao rehetra mihitsy de ositraniny androany ositraniny androany riavanao zay natonga ny teny tery aloha hoe tsika sendrasendra na fifandrifinjavatra akory ny nandresanao an'zao afatra entiko zao fa efa fotoanan'Andriamanitra natokany ho anao izao farany mialony ny anaovako vavaka dia fifaliana lehibe ho ahy tena fifaliana lehibe ho ahy ny manasa anareo voalohany aloha afaka miona aminay ianareo na miona amiko na miona am'ireo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amiko mpiara-miasa aminay ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely raiso zava-dehibe mihitsy ny fiainana ataonareo aminay a mba hafanay mampahery mivantana hafanay mametra tanana mivantana hafanay mivavaka mivantana olona be dehibe mihitsy no efa natsapa fahasoavana tamin'ny alalan'zany fiainana taminay zany ary tao hoe ndraisina tao am'birao fa tao teo atoko tampiangonana no niona de teo no tanterana mivavaka fa tsy takatry saina fiasan'Andriamanitra tsy takatry saina manana ny hevitra tsara aza roso ho famonjena ho fanasitranana ho fanafanany olona hatrany ny tompo Andriamanitra ka ho iaho hoe tongava tompoko miona aminay ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely na ihany ko tongava mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay isiky ny Alahady araky voasoratra io isiky ny andavanandro Talata sy Alakamisy io voasoratra io ny fatogavanao ao de tena hery lehibe ho anao tena hery lehibe ampatanjaka finoanao ary tahaka zay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny olona be dehibe tonga tao no azo antoka fa ho ataon'Andriamanitra ihany ko eo ho anao tsaroko zao a ndray Alakamisy a sedra nytoroteny atao tao figonana RHEFI Androndrakely de nisy lehilahy anankiray tapaka ny tanana nienjery izy a de tapaka ny tanana de mivoto sady manetaina tsy fantako loha sy atao anaty say sy ny eritrerina hoe afaka nasitrana azy am'zany aretana zany ve amin'ny aretana hoe tapatanana zany ve tompo fa de tonga tao za mody fotoam-pivavahana de za zao no mitondra fotoana tam'zay nivavako an'ny olona tam'zay nay zary de gaga risitrahatra nahita azy jory vavolombelona nietsiketseny tam'zay ny tanany satria niala le fanentanana ary sitra tanteraka lay tanany zay tapaka zay niala tapaka zany naratra tano manana fotoanan'Andriamanitra ka aza mavanana mihitsy na fotoana Alahady maraina na fotoana Alahady hariva na fotoana andavanandro fa tongavy anao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra magaga tsy takatra saina eo amin'ny fiainanao hivavaka atsika am'zao fotoana zao hivavako anareo ao ka de aondrely loha anareo apetrao mifonareo ny tananareo raha afaka mandoalika anareo de mandoly mihitsy am'ty androany ity
hiasan'ny tompo vavaka atsika andriamanitro ianao no tompony zao rehetra izao ianao no andriamanitra nahary anay zanak'olombelona koa dia misaotra anao zay ny amin'ny fitiavana lehibe zay fa nitiavanao anay satria nomenao anay ny zanako alay tokana jesosy kristy no anarana maty nitondra fahotanay nalevina natsaganao andriamanitra tamin'ny maty napiakarinao any an-danitra napetraka ao eo a-tanakavananao andriamanitra raitsy to misy zava miafina daholo zany rehetra hetra zany fonosy zany rehetra hetra zany koa dia amity androandroany ty mamiraha fo aminay anao ka mariny ny teny natao mpanomponao teo fa androany no fotoananao ho andreo olona zay marary nareo olona zay manana olana nareo zay matsapa fa misy heriny ratsy manakeja sy mamaritra azy amin'ny anaran jesosy kristy didiko ny aretina rehetra miala amy tenany olona zay marary didiko ny heriny aretina ny heriny famisavina mpitondra aretina miala amin'ny anaran jesosy kristy amin'ny anaran jesosy ihany ko vahako zay rehetra manana olana etsoroko fatotra sy nygeja vonjena amin'ny anaran jesosy ny tsiraray avy tsofoko rano ahita fahasoavana ny olona androany amin'ny anaran jesosy no anaovana ny vavaka misaotra tompo misaotra andriamanitra tsy to misaotra raiko amen zay za tompoko ny fotoana atsika tamity androandroany ity ka dia mametraka ny mandra-piona manao velomanareo amin'ny herindray tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely